Hoana zany a de mba hiresaka kely mahakasika an'lay hoe ahoana moa zany ny zavatra mitranga rehefa misy foana teo amintsika ny hoe vokatry ny hetsy-bahoaka de misy olona zany a tonga eo amin'ny fitondrana zay mazava ho azy fa olona tsy niomana, tsy nieritreritry ny hitondra izy hatramin'izay fa za tsy hiteny hoe misy opportunité de nalaina le opportunité satria tsy y a pas de mal l'affaire fa ny zava-misy de hoe tonga eo amin'ny fitondrana ianao zany a de sady tamin'ity farany ity a vetivety kely de azo le fitondrana zany dikan'izany tsy nanana fotoana mihitsy ianao ahafahana mametraka paikady hitondrana an'le firenena. Noho izany de logiquement normal atopatopan'ondry ianao etsy sy eroa izy no tendrena eto izy ny atao an'izao tsy mety andray ondry zareo atsy ravana aloha ty de finalement aleo aloha tsy ravana andray fa tsy tafavoaka raha ohatra kanina satria mety azo an'ity tsika mety atopatopan'ondry eo foana ary ny tena zavatra lehibe indrindra ao anatin'io olana de zao ny olona eo amin'ny fitondrana namanao reo tsy voatery ho namanao daholo satria tsy fantatrao izy ary vokatry ny marimaritra iraisana sy ny hoe mba hanakongonana ny vavany sasany a de mena toerana sy ny sisa ka tsy voatery ho namana daholo tompoko ny eo amin'io fa androany izy mety manao tianay manao aleloia farapitso omboimboy indray rehefa hitany hoe tady iletika ity sambo ity de zay indrindra no tsara ianona zany ianona ny olona rehetra hoe misy hevitra ohatran'izao a de raisina le izy a de atambatra mba ahafahana manao stratégie ary za zao mahita hoe io ty fitondrana zay eto amin'ity refondation ty a tsy maninona le izy fa tsara aloha zany a efa io ny eo zany a de tokony apetraka am'izay ny plan sy ny paikady za de mi-insiste am'izay hoe apetrao ny plan sy ny paikady hitondrana raha ohatra ka roa taona ny tanjona eo a de hoe ao anatin'le roa taona inona aloha ny mahasoatsika ao anatin'ny roa taona zany averika any tsy mahavita ninininy zany ny roa taona fa ao anatin'izay de hoe inona ny mahasoatsika aloha zay fanovana izay ve sa hitady mpamatsim-bola fa tsy miaraka reo tompoko tsy miaraka ny anao fanovana ve de tonga de andeha hitady famatsim-bola atsy-aroa fa aiza ny paikady am'izany aloha aiza ny inona ny hitondrana an'le izy na io concertation nationale io fotsiny rehefa nyresahako tany anaty vidéo tany hoe efa misy hevitra efa vonona ve le izy sa hoe zay tsaokevitra ao a zay hevitra azo aloha zany nangonina de anaovana tsaokevitra maromaro tsisy zavatra mazava mihitsy zany fa tonga de hoe mivory fotsiny ohatran'lay hoe manao soni ny fanarahana politika tandremo fa hetsy-bahoaka neny teo dikan'izany tokony miara-mivahoaka ihany ary zay ny zavatra tiako resahana manaraka eo hoe ao anatin'ny fanavaozana io a tokony hovaina kely aloha zany a ny fomba firesahana ny vahoaka sy fangarana ny hevitry ny vahoaka atao karazan-drazana démocratie participative ary zay ny ao anatin'ny solution proposeko ato anatin'ity boky ity horizon 2100 ty hoe ataovy démocratie participative ny sujet miatra manaina zany hoe tena ekinany vahoaka mandritry ny taona maro fa tsy olona anankiray na olona anankiroa na hoe groupin'olona fotsiny no mamatotra an'le firenena mandritry ny fitrandrahana 7 taona na le hoe bayan'ny fiteotika zay fangejana le izy ny tena marina aiza hoe de tsy miara-mivahoaka nefa ny gejainao anatin'ny siècle anankiray 100 taona le firenena de sao de mba tokony hovaina kely hoe ary zany ny solution ialana am'ireny hoe amalinan'ny communauté internationale zao na ny tsy communauté internationale fa ny firenena amerikana na ohatra zao le miteny hoe na hoe le mametraka hoe mandraisinareo olona de raha ianao rery de sahirany eo ianao raha anao an'izay fa tonga de ale atsipany amin'ny tompony fahefana le izy ozy izy le ananankiray zay hoe vox people vox day zany hoe ny teny vahoaka tenin'andriamanitra rehefa ny vahoaka no miteny hoe tsy mampiditra de alefany nitatitry ny vahoaka misy soni misy pétition hoe tsy mampiditra dikan'izany tokony manana plateforme de démocratie participative kely ianareo ao amin'ny refondation am'izao fotoana izao anaovanareo fitsapakevy vahoaka vetivety
ary io nena atao any amin'ny fokotany ary io atao taratasy raisy valo zany de vita fa tsy azoko hoe inona mampahela an'le izy ohatra zao hoe ampiditry olona ve tsika sa tsy ampiditra eny sa tsy na hoe tsy manan-kevitra de manao soany olona hoe eny tsia de rehefa tsy iny valo ny pétition fotsiny a mametraka ianao zany hoe raha ohatra ka 30 millions ny vahoaka malagasy a firy ny ilaina firy ny mpividy de rehefa tratra le isa tedavina de iny ny alefany hoe mialatsiny fa ny vahoaka malagasy dia tsy manaiky no ampiditra an'zany tonga de ny vahoaka au nom de la population du peuple tsisy ninona azo atao fa raha ianao no manao an'io de ongotan'ny olona eo ianao de créen'ny olona instabilité de hoe ty le tsy nanaiky de tsy ara asa am'ty tsika raha mbola io ny filoha de esorin'ny olona eo ianao fa rahafa ny vahoaka no miteny hoe tsy misy an'zany fa tonga de atao ohatry ny any Suisse be da be ny olona mipetraka any Suisse azo antanina makasika an'zay hoe ohatry ny ahoana ny fanaovan'ny Suisse démocratie participative zany hoe tonga de misy sujet anankiray eo de ny vahoaka no mifidy hoe ho atao na tsy atao rehefa miteny ny vahoaka hoe tsy atao io de le peuple a parlé le souverain a parlé donc tsy misy azo atao de ajanona ka mifamalinan'ireny zavatra international reny rehefa tsy tiana ho zakaina rery le izy de alefa any amin'ny vahoaka le manam-pahefana ary ny tsara mihitsy de nisaky ny misy sujet mietoan'ny ain'ny fanjakana miantoka ny ain'ny fanjakana mandritra ny taona maro de tsy tokony olona mipetraka 5 taona eo fotsiny ny anaosiny izy rery ny ametraka an'le izy na hoe ny député koa satria ny député rehefa te hahazo 4 izy na te hahazo ny indemnitéany de hoe inona ny hevitra tianareo ipasy de tsy misy débat zany intsony ny ao amin'ny dinianina fa tonga de nalaza anie zany fizarana malety zany inona ny hevitra nrasanao am'zany eo hoe adihevitra inona ny nrasanao am'zany eo fa reny manapa-kevitra zone de ZES zone économique exclusive sisy mangana izy vahoaka nanontaniana makasika an'zany fa tsy ny any ambadibadika any le izy de atao mipasy atsy fotsiny de vita fa raha ny tokony ho izy tokony hoe démocratie participative de hoe ekena ve ny anaovana fitrandrahana eto aminareo eto de rehefa tsy manaiky le olona de tsy manaiky izy zany fa tsy atao aterisetra fotsiny ohatran'ireny ny tany Somamanina reny sy ny sisa efa olona mijatony amin'arivo no miteny hoe tsy atao tsy ekena de atao aterisetra fotsiny le izy raha ampiasana ny basy sy ny zava-misy ka niverenako le sujet hoe rehefa tsy niomana le fitondrana tsy maintsy atopatopanonja foana io amin'ny voalohany satria misy manoro voana misy nefa zatra mpilala ho an'io ao vilivily de ianao tsy niomana nefany de rehefa tsy niomana de mba makarecule kely aloha hoe inona zany tokony ataontsika satria azo kay le izy tsy nisy nieritreritra hoe ho azo ty fitondrana ity fa azo le izy de inona ny tokony atao ka am'izao fiovana lehibe voalohany indrindra de tsara amina de atao hoe entre parenthèse kely fotsiny ary aloha le izy asinany io démocratie participative io aloha ny sujet maro io anena io resaka fanovandrafitra sy ny sisy io ara mbola azavako arina kely eo fa na io resaka fanovandrafitra io ara azo atao misafidy an'io amin'ny démocratie participative zany hoe tonga de ataonao fitsapakevim-bahoaka mila manana outil ianao afaka manana outil zany anie azon'ny fanjakana mividy an'zany tsy outil sécurisé zany azo atao mividy an'zany hoe rehefa manao vote ny olona de tena le vote tena izy ny ao fa tsisy an'zany vote namboarina ny chiffre sy ny vity zany raha anao zany na fifidianana arany misy vote électronique matanjaka be ny sécurité ary tsy azonao krakena mihitsiny fa rehefa mbola te hanovan'le izy te ananina de mijanona amin'io foana io hoe ka tsika be da be ny tsy mahay mamaky teny sy manoro manapotsitra bouton hoe de aza mieritreritra hoe de tena vendrana daholo ny vahoaka malagasy na hoe de tena tsy mahay ninina anapotsitra bouton hoe de tsy ho hain'ny olona hoe eto ny eny de eto ny tsy de tiany de inona ny ataonao fa fanambaninan'le vahoaka malagasy mihitsy n'le izy ka ny zavatra apetrako sy tiako resahana ao anatin'ity de zay hoe tsy niomana ny fitondrana rehefa surtout raha mbola tsy manana ekipa akory ohatran'ny eo amin'ny fitondrana zao tsy manana ekipa misy ianao zany andriamatoa filoha tsisy
teknisiana mbola le teo aloha ihany ary zay moa mahatonga ny olona mijery ihany hoe ary toatra ny tena ny teo aloha ihany no miverina satria tsisy ekipa ny manam-pahaizana koa misitrika ihany ny sasany ny olombanona izay moa zavatra efa nodresahan'ny misy pastera zay tamin'ny taona 2000 tany ny 7 teo mbola classe de 6e zay tamin'izany de satria teny anarany fa miteny izy hoe manan-karena olomanga Madagasikara tamin'izany ary mahantra olombanona de ny zava-misy hatramin'izao de hoe ny olombanona mangina majorité silencieuse fotoana zao tompoko iresahana fa misy fomba fiteny malagasy zay hoe tsy misy mafy ohatry ny vato lampy fa io rehefa tsy miteny de vorona kely no manao maloto eo amboniny eo rehefa tsy miteny ianao ka na majorité ary ianao rehefa silencieuse de tsisy ilana an'izay fa fotoanany zao iresahana sy tenenana hoe tsy rariny tsy mety io de mila mena ary ny eo amin'ny fitondrana koa de tokony mahatsapa an'izay hoe tokony omena sehatra sy omena fitenenana ny vahoaka tsirairay satria tsy fotoana intsony zao anapa-kevitra irery satria le firenena efa tena latsaka katerena ary ny vahoaka zay tompom-pahefana de tsy manana fahefana mihitsy ka entanina daholo tompoko ny olona manam-pahaizana rehetra zay nangina hatramin'izay ny olombanona rehetra zay miteny hoe zay tsy hiditra ao anatin'ny politika satria maloto ao anatin'io de avelao zany ny olona tsy vanina zany no anao an'izy eo ve fa ianao ve ingina de subir eo fotsiny ianao zany fotoanany zao itenenana am'izay hoe alao mba hiteny andray fitenenana satria ny olona teo de mety hoe voafitaka foana tokolo ary betsaka ny tsara resaka fa rehefa tonga eo izy mangina de misy manao kisangisangy moa hoe awika on parle pas la bouche pleine ny nampianarina antsika sangy tsy haiko andro zareo zay fa ny zava-misy de hoe tokony mena fitenenana ny vahoaka amin'io démocratie participative io ary anisany tombony fanohitra lehibe ho anareo amin'ny fitondrana ankehitriny averiko ihany tompoko ndray matoa filohan'ny fanavaozana ny mbola tsy nanaovanareo kobakambava be da be tombony lehibe ho anareo satria afaka tonga de ataonareo kely fotsiny de atao kely de atao tsy mila miteny zavatra be da be ianao fa ny kobakambava efa zay no namitahana ny vahoaka hatramin'izay de mba tonga n'le izy iverina ny fitokisana fa ela ny mamerina ny fitokisana vahoaka amin'io satria vao miresaka politika ianao de mangidy ny loran'ny olona te andony olona de ny zava-misy mba hiverena an'izay fitokisana zay de tena ataovy meo responsabiliser eo ny vahoaka malagasy amin'ny taniny amin'ny hevitra zay hoentiny eo aminazy zany hoe avela mihitsy izy zany anapa-kevitra koa amin'ny fiainany fa tsy ho asistena foana satria rehefa asistena foana ny vahoaka de tsy ianao zany ny responsable ozy fa zay tsy responsable zany mihitsy fa responsabilisena le vahoaka mena ndraikitra izy zany de mena ny toerana maizy azy ary aoko tsika tsy eritreritra mihitsy hoe ny vahoaka de vendrana tena zany de marina fa mety hoe misy ny taux d'alphabétisation sy ny sisa fa tsy mahay tompoko ny olona ary manana ati-do mahafaka mandinika sy mahafaka mamakafaka hoe raha ny eto aminay eto zao no mety eto de mba responsabiliseo le vahoaka omeo andraikitra izy omeo fandraisana anjara amin'ny fanapaha-kevitra ka za de miantso an'io démocratie participative io na de hoe tsy apetraka ela be ara le izy fa am'izao fanavoazana zao zany na zao teteza mita zao de tokony isy fianonany vahoaka sehatra fianonany vahoaka zay aloha fa de fotsy roa re